Miraba antsika rehetra ary ankapalina indray no izarana aminao ny miditry ny andro ho an'ny telo andro ho avy zany hoe ny alatsinainy, ny talata ary ny alarobia ho avy izao. Raha mikasika ny izay ary dia ny hafanana aty amin'iny ilana rehefa nosy iny no tena ibantoerana rano-tsoka malefoka izay no andrafitra ny miditry ny andro amin'ny ankapobeny ho an'izay telo andro ho avy izay zany hoe amin'iny ilana rehefa iny zany aloha no somary hiakatra sy sogadina kokoa ny maripana. Ho an'ny rapitso maraina ary dia hojerezika avy hatrany fa mbola misy mandraondraona ny ilana andrefana raha tandrifon-drahona izy amin'iny ilana andrefan'ny Hotomatsiatra sy ny Moromanay iny toraka izany ihany koa ny morotsiraky menaka ahitana orana tandrifon-drahona. Mbola misy an'izay orana miendrika tandrifon-drahona izay ihany koa amin'ny manodidina ny taolan'aro sy ny tapany atsimon'ny faritra Atsimatsinanana iny raha toa ka saika omaina kosa aloha any amin'ny faritra sisa ny tolakandro hoan'ny rapitso izay any indray ary dia mbola misy izay tandrifon-drahona mety arakotroka izay ho an'iny faritra melaky amin'iny Menabe iny ny andrefan'ny volotany manontolo iny mahazany faritra nosy katraty amin'iny taolany aro iny mandraondraona vadivavy fitovinany sy Atsimatsinanana. Misy tandrifon-drahona ihany koa amin'iny manodididina Nosy be sy Ambanja iny dia omaina any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny rapitso dia manodididina ny 7 ka hatramin'ny 9 aty amin'iny faritra Voatany iny 20 ka hatramin'ny 30 Motsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 ny Motsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra kosa raha ho an'ny rapitso dia amin'iny faritra Andro iny mahatratra hatramin'ny 17 degré Celsius. Raha ho an'ny fizotrany izay indray ary ho an'ny talata kosa dia mbola mitoetra ny orana ho an'ny andrefana manontolo ny ilana andrefan'ny faritra Voatany iny raha toa ka somary mandraondraona ny morotsiraky ny faritra Atsimandrefana ahitana orana malefaka ihany koa ny faritra Analanjirofo akaendrika tandrifon-drahona zany manodididina n'iny morotsiraky ny Diana iny fa dia omaina moa any amin'ny faritra sisy mikasika vinda maripana ho an'ny talata indray dia manodididina ny 20 ka hatramin'ny 30 ny faritra Voatany araka amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana Nosy raha toa ka araka amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny Nosy. Ny mafana indrindra dia 30 degré Celsius dia mbola amin'iny Androsy Menabe ary manodididina ny faritra Sofia iny. Manarantsika azy kosa dia ny alarobia amin'iny faritra Atsimandrefana hatrany no ahitana an'izay tandrifon-drahona mety arakotroka izay mandraona mety arahana tandrifon-drahona ihany koa ny faritra Menabe somary mandraondraona ny morotsiraka Atsinanana Nosy misy tandrifon-drahona hatrany manodididina ny Analalava sy Ambanja iny saika ibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana moa zany ho an'ny alarobia dia manodididina ny 20 ka hatramin'ny 30 indray zany nisy fiakaran-kely aty amin'ny faritra Voatany 20 ka hatramin'ny 20 Motsiraka Atsinanana 1 ka hatramin'ny 30 kosa ny Motsiraka andrefan'ny Nosy. Ny mafana indrindra dia any Andohy hatrany sy ny faritra Sofia 30 degré Celsius. Dia mankasitraka anao indray ary nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao manaraka indray velomoto.